tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Ny mino miorina amin'ny finoana, ny mino miorina amin'ny finoana. Fikendren'Andriamanitra riavana ny hatanteraka ny famonjena antsika ka hampaharitra antsika amin'ny finoana, na koa ny hareta ny finoantsika. Dia araka ny teny Jesosy manao hoe izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena, Mateo 4:20. Ho amin'izany dia ilainy mino ny ho tafaorina ary ho tafaorina tsara ka tsy hozongozona amin'ny finoana. Ary dia mamporisika sy mampahery ho amin'izany indrindra ny teny nataon'ny Paoly apôstôly ho an'ny Korintiana manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, koa amin'izany ny rahala malalako dia miorena tsara aza miova ary maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, dia ny asan'ny finoana izany satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelesanareo aina ao amin'ny Tompo. Korintiana 2:5-7. Misy tokoa ny fikelezana aina amin'ny fanarahana ny Tompo sy ny fanompona azy noho ny finoana sy amin'ny finoana, satria rehefa finoana no resahina dia ady no tsy aivina amin'izany ary ady lavitra estraka araka ny fiteny hoe lazonady. Araka izany dia nampahery ny zanany ara-panahy ny apôstôly Paoly dia i Timoty ary nijoro vavolombelona taminy rehefa akaiky ny fotoana handehanany hody any amin'ny Tompo, ka hoy izy taminy manao hoe fa izao efa tolotra, zany hoe aidina ho fanatitra aidina, tolotra sahady ary efa mbe akaiky ny andro fialako. Efa niady ny aty tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahana aho, nitahiry ny finoana aho. Hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana zay homeny ny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. 2 Timoty 4:1-9. Raha kapoka dia zay mandresy amin'ny finoana ary mandresy hatramin'ny farany no ho satrohina voninahitra, koa dia izy Tompo ihany zay tompon'ny finoana sady mpanefa azy no manolotra izany ho an'izay hitany fa nahatoky dia izay niazona ny finoana ary nitoetra tamin'ny fanompona ka ankasitrahany. Ary dia ho amin'izany no ibakon'ny tenin'Andriamanitra sy ampahireziny ny olom-boafidiny tsy hakanavaka manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, koa aza manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe. Hebreo 10:30. Ny valiny lehibe ho an'izay mihazona ny finoana dia araka ny teniny ho an'ny fiangonana tao Smirna, iray tamin'ireo fiangonana fito tany Azia zay niaritra fahoriana noho ny finoana, manao hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana hianao dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana. Apokalipsy 2:10. Ny satroboninahitra fiainana fahatanterahana no hevitra zany, fahafenona no hevitra zany, fandresena mandrakizay no hevitra zany. Dia vokatry ny finoana zay naharitra ka niasa hatanteraka ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra sy hanomezana voninahitra an'Andriamanitra tokoa. Dia araka izany ny tenin'ny mpanao salamy manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, mba ho amarinina amin'ny teninao hianao ary hahery rehefa manana ady. Salamy 2:1-5 voatondro aty amin'ny Romanina 3:4. Milaza izany fa toky tsy mba metaka tokoa ny tenin'Andriamanitra izay inona na homeny mba hinona, fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra araka ny Luka 2:7 dia teny nataon'ny anjely Gabriely zany tamin'ny Maria renin'ny Tompo. Fa matoa miteny ny Tompo dia niatanteraka zay lazainy. Fa hoy ny apôstôly Paoly raha manamarina ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha matoky koa Andriamanitra ny teninay taminareo dia tsy eny sy tia
fa ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy zay notorinay teo aminareo dia izaho Silasy ary Timoty dia tsy eny sy tsia fa ao aminy dia eny ihany. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny ary amin'ny alalany koa ny amen ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny atao aminay. Korinthiana 2:1-7 fa teny manampahefana mahatoy zay lazainy ny tenin'Andriamanitra ary dia mahazo toky izay rehetra mino izany, indrindra no niantoka mivantana zay omen'ny Tompo ny amin'ny fahatanterahany teny manao hoe fa toy ny ranorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavonto ny tany ka nampaniry sy nampavokatra azy mba hahatonga vo ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana, dia ho tahaka zany ny teniko zay aloky ny mivavako, tsy verina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka zay sitrako ary ambinina am'izay ampandehanako azy. Isaia 5:1-20. Fa velona sy mahery tokoa ny tenin'Andriamanitra araky ny Hebreo 4:20 ka mahatanteraka zay lazainy am'izay rehetra mino azy, dia famonjena, fandresena, fisandratam-boninahitra. Izany no fiasan'ny herin'ny finoana. Ny famonjena dia araky ny teny Jesosy tamin'ireo olona zay nosotraniny ny hon'ny finony, ka anisan'izany ilay lehilahy narary hoditra iray tamin'izy folo manao hoe mitsangana hoy ny Tompo, mandehana ny finoanao no efa nahavonjy anao. Liko 7:7. Ny fandresena vokatry ny finoana fa hoy Jaona apôstôly raha nampahery reo zanany ara-panahy niatrika ireo nanohitran'i Jesosy tsy ho Kristy na Mesian'Andriamanitra, dia ireo izay nanana ny fanany antikristy tao aminy manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe zay ao aminareo noho izay ao am'izao tontolo zao. Ray Jaona 4:4. Fa zay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandraisena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy zay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Ray Jaona 5:4-5. Ny fisandratam-boninahitra izany dia toy ny amin'ny ranon'ny Tompo fo tamin'ilay mpamory hetra zay nanitry tena ny talao taminy nanao hoe Andriamanitra mamindrafo amiko mpanota. Liko 8:20. Ka nitenenan'i Jesosy ny aminy manao hoe lazaiko aminareo izany lehilahy zany nidina tany an-tranony efa nohamarinina no ho ny anankiray lay fariseo zay, fa zay rehetra manandra tena no hahetry ary zay rehetra manetry tena no hasandratra. Liko 8:4. Ireo vokatra telo mifamenio ireo, famonjena, fandresena, fisandratam-boninahitra, dia asan'ny finoana. Ary nasongadin'ny Tompo manokana raha naniraka ny anjeliny tamin'ireo fiangonana 7 tany Azia izy nanao hoe ho an'ny fiangonana atao Efesosy amin'ny anaran'i Jesosy, izay maharesy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina zay eo amin'ny paradisa n'Andriamanitra. Apokalipsy 2:7-2. Ho an'ny fiangonana atao Smirna, izay maharesy dia tsy hosomban'ny fahafatesana faharo. Apokalipsy 2:1-2. Ho an'ny fiangonana atao Pergamosy, izay maharesy dia homeko mana miafina sady homeko vato fotsy, ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Apokalipsy 2:7-2. Ho an'ny fiangonana atao Tiatira, ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany, dia homeko fahefana amin'ny jentilisa ary iandry azy amin'ny tehimby izy ka hanorotoro azy toy ny fanoritoro vilany tany, dia arak'izay efa noraisiko tamin'ny raiko, ary homeko azy ny kitana fitarika andro. Apokalipsy 2:4-7. Ho an'ny fiangonana atao Sardisy, izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Apokalipsy 3:5. Ho an'ny fiangonana atao Filadelfia, izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary tsy hiala eo intsony izy, ary hosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra, dia Jerosalema vaovao zay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary lay anarako vaovao. Apokalipsy 3:2. Ary ho an'ny fiangonana atao Laodiki,
izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Apokalipsy 3:1. Raha akapoko ariavana, ny asan'Andriamanitra eo amin'izay mino azy ary manao ny asany amin'ny finoana dia izy ataon'Andriamanitra ho miray antoka aminy sy ho afaka manao ny sitrapondry. Ka dia mahatanteraka araka ny voalazan'ny apôstôly Paoly tamin'ny Rominy tany Roma manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, izay fantany raha teo fantatry ny Tompo zany dia izay mino azy no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lahy matoa amin'ny rahalay maro izy. Ary izay notendreny no nantsony koa ary izay nantsony no nohamarininy koa ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Romanina 8:7. Nomeny voninahitra satria manome voninahitra azy amin'ny finoany. Inona ny fototra ny fiorenana ny finoana sy ny faharetany rehefa zany? Eny na dia mety misy tokoa aza ny fitsapana sy ny sakatsakana samihafa izay manao itohina azy. Ny voalohany dia ny fifaharana amin'ny tenin'Andriamanitra, fototra iorenana ny finoana. Araka ny Romanina 10:7 dia teny izay tsy miova fa ny landra sy ny tany ololevina hoy Jesosy, fa ny teniko tsy mba ololevina. Mateo 4:5. Koa dia tsy olevina toy izany koa izay mino ny tenin'Andriamanitra, fa hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Jaonina 5:4. Miaraka amin'izany dia ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Izany koa no mampahery ary mampaharitra ny finoana. Fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ray Jaonina 2:7. Ny manorina zany rehetra zany dia ny firaisana amin'i Jesosy, izay fototry ny fahombiazana sy ny fandresena rehetra araka ny Jaonina 5:5. Dia firaisana aina amin'ny Kristy izay anteriny indrindra amin'ny alalan'ny sakramenta masin'ny fanasan'ny Tompo izay nanoloran'ny tenany sy ny rany, sy ny firaisana antoka amin'ny fitiavany izay mahatonga ny mino ho manoatra noho ny mpandresy aza araka ny Romanina 7:30. Izany no azon'ny Paoly antoka fa Andriamanitra dia miandany aminy ka nitenenany manao hoe, raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika. Romanina 8:30b. Andriamanitra dia miasa manan-kery tokoa ao amin'izay rehetra manaiky sy mino azy, ka manamarina ny teniny amin'ny alalan'ny asa-pamantarana izay momba azy, tahaka ny nataon'ny Tompo tamin'ireo apôstôly. Marika 9:20. Raha bangoina riavana, ny ilaina dia ny atsiarovantsika sy ny aneketsika mandrakariva fa ny finoana dia tsy asantsika fa asan'Andriamanitra, fanomezan'Andriamanitra ho famonjenantsika sy ho fanehoana ny voninahiny. Antoka lehibe no omeny amin'izany dia ny hoe miasa ho izy ka iza moa no mahasakana. Isaia 3:20. Ny hevitra zany, ny Tompo dia miasa amin'ny alalan'ny finoantsika azy sy ny teniny. Dia isika mibanjina sy mifantoka amin'i Jesosy Kristy izay Tompo ny finoantsika tokoa sady mpanefa azy araka ny Hebreo 12:2. Fa izy dia manamarina izay rehetra mihazona ny finoana toa ny Abrahama araka ny Romanina 4:7. Koa dia misaotra n'Andriamanitra isika riavana raha no amarininy amin'ny finoana mba handova ny fanjakan'ny be voninahitra ho fiainana mandrakizay. Ary dia idera sy ankalazan'ny Tompo tokoa isika ka nao hoe, hosana, hosana ho an'ny zanaky Davida. Ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Hosana ho an'ny zanaky Davida, hosana ho an'ny zanaky Davida, hosana ho an'ny zanaky Davida, hosana, hosana. Isaorana zay avy amin'ny Tompo, isaorana zay avy amin'ny Tompo, isaorana zay avy amin'ny Tompo.
hosana hosana lazao lasa fa tonga ny mpanjahakana lazao lasa fa tonga ny mpanjahakana lazao lasa fa tonga ny mpanjahakana hosana hosana izy mitangina zanahoriky izy mitangina zanahoriky izy mitangina zanahoriky hosana hosana izy dia mora fomale mifana izy dia mora fomale mifana izy dia mora fomale mifana hosana hosana ireo vahoakadiany hobiazy ireo vahoakadiany hobiazy ireo vahoakadiany hobiazy hosana hosana dia namelatra ny lahambany dia namelatra ny lahambany dia namelatra ny lahambany hosana hosana ao ireo nanefa efa sampandrovy ao ireo nanefa efa sampandrovy ao ireo nanefa efa sampandrovy hosana hosana nisy nampiahaka ny ratsakazo nisy nampiahaka ny ratsakazo nisy nampiahaka ny ratsakazo hosana hosana isika koa dikiredona hoe isika koa dikiredona hoe isika koa dikiredona hoe hosana hosana nahitany amin'ny avo indrindra nivony nahitany amin'ny avo indrindra nivony nahitany amin'ny avo indrindra hosana hosana fiadanana hoety ambony tany fiadanana hoety ambony tany fiadanana hoety ambony tany hosana 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 ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana